Amen. Miaravantsika rehetra ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo dia tononona aminao sady tonona amintsika rehetra ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy ary indrindra ny firaisana amin'ny fanahy masina. Hivavakantsika hametrahantsika izao fotoana izao. Ry Andriamanitra iray, i Jesosy Kristy Tompo, misaotra anao, midera sy mankalaza anao izay noho ny fahefana, noho ny fahasoavana, noho ny fitahiana amenao anay isan'andro, velonaina, salama, matanjaka, ary indrindra karakaranay amin'ny fotoana rehetra. Dia isaoranay anao izany Tompo, ary indrindra koa raha tonga izao fotoana izao hifampizarana, hifampaherezana, dia mangataka ny fahainao masina, hirotsaka tanteraka, fohaniny amboko, fohaniny amin'ny tenako manontolo, Jesosy izay tsy avy aminao, aoka ny fahainao masina ny teny hampafantatra ny sitraponao ho raisy ny tsirairay avy Tompo, ka dia hitenena fa voninkaino mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy Nazareta nanaovany zavavaka izany. Alleluia. Amen. Amen. Dia mamerina ny fiarahabananao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia misaotra ny tompontsika raha mitohy hatrany ny fampaherezana sy fampianarana tahaka izao. Androany ny teny na ny lohateny izay ifampizarantsika dia ny hoe ny fibebahana. Raha raisina amin'ny teny tsotra ilay fibebahana izany ohatran'ny hoe maivana sa fohy, fa raha lalinina dia ho lava dia lava ny resaka, fa araka ny sitrapon'ny Tompo dia fanazavana tsotra ahafahantsika manantona ny Tompo, mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, indrindra amin'ny hoe efa niraisintsika hatramin'izay hoe hifampatehirizantsika ny solika mba hidirantsika ny lanitra. Izany fibebahana izany raha ny tokony hisy dia izay no fampianarana voalohany tokony atao hatramin'ny alohan'ny fanazavana rehetra amin'izany hoe fanarahana an'i Jesosy Kristy izany. Ho hitantsika eto izany hoe inona no natao na tonga amin'izany tokony hoe voalohany, fa androany izy izay ny sitrapon'ny Tompo dia androany izay no hazavaintsika. Fibebahana azo adika koa izany hoe raha betsaka ny azo andikana azy, fa raisiko anankiroa fotsiny hoe miala amin'ny fahotana na mahafoy fahotana. Dia hoe misy anankiroa moa ireo izany, ilay mahafoy ngamba no tena mahafehy azy tsara hoe tena mahafoy, tena miala tanteraka, hoe tena amin'izany teny izany hoe nafoy izy, ny miala matetika ohatran'ny hoe miala vetivety aloha dia miverina ihany, fa mahafoy tena manadino dia tsy miverina intsony izany. Izay no mety hoe hamezantsika fohy ny teny hoe fibebahana. Ny teny ho raisintsika, andraisantsika teny maromaro ahafahantsika mijery izany amin'ny tenin'Andriamanitra, dia raisintsika sady ao Matio toko fahatelo. Matio toko fahatelo ny 1:1 sy 2. Amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary tamin'izany andro izany dia niseho Jaona mpanao batisa, nitory tany anefitry Jodia, nanao hoe: mibebay ianareo, fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Izay izany no nataon'ny Jaona. Jaona eto izany ny aloha lalana an'i Jesosy. Raha fantatsika tsara amin'ity Matio ity dia mbola tsy teo Jesosy, tsy teo Jesosy, fa mbola tsy niasa ny Tompo izany, mbola tsy niasa, fa mitantara alohan'io Matio toko fahatelo io izany izay nandraisan'ny nitenenan'i Jaona eto, dia mbola nitantara ny fahaterahan'i Jesosy izy, ny nanenjehan'ny Herôda anazy, ny findrahan'ny zareo tany Egypta alohan'ny verenany nasain'ny fanahy masina ny teny tamin'ny Josefa. Ny fanahy masina ny teny hoe mifoha azy ianao dia miverena eto, miverina indray any amin'ny Israely, ny tanin'ny Israely, ny zaza sy ny reniny. Dia taoriana kelin'io izany tonga dia nisy hoe: ary tamin'izany andro izany hozy izy dia niseho Jaona mpanao batisa, nitory tany anefitry Jodia, nanao hoe: mibebay ianareo, fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra.
Ny tantaran'ny Jaona mpanao batisa moa zany a dia tsy ho lazaintsika eto fa fantatsika fa izy a dia efa nialoha lalana Jesosy mihitsy hatramin'ny na amin'ny fahaterahany ary somary zokiny kely fotsiny izy fa anisany koa efa nasehon'ny fanahy masina hoe izy a no hanokatra ny lalana. Fa eto a dia atao hoe ao anaty fonosana kely fotsiny angambany. Amin'ny teny frantsay moa zany amin'ny tena mahazatra dia hoe Jean Baptiste, ataon'ny olona fanampina anarana ilay izy. Fa io John io a, le John no tena anarany, John no anarany a, fa izy a dia nirahana ny asany zany a, ny ministera natao an'i John dia hanao batisa. Dia inona ny batisa nataony a, dia batisa ny fibebahana. Dia izay nahatonga an'izy hoe le John tsy atao hoe mampime moa zany fa mba tiany tamin'ny fotoan'andro a dia tia naseho amin'ny olona mihitsy misy an'izany John mpanao batisa zany dia atao anarana mihitsy ilay izy ho hita hen'ny olona rehetrarehetra hoe Jean Baptiste na hoe John mpanao batisa. Mahagaga ihany hoe ny anaranao atao hoe John mpanao batisa na fanampina anarana fa anarana ihany koa izy io a. Efa nazavaina teo aloha le hoe Jesosy koa na Yesoa zany a tsy fanampina anarana koa fa anarana mihitsy. Anaran'i Jesosy koa izy io a. Ao anaty fonosana kely zay fa mitohitsika amin'ilay fibebahana teo, 2 mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Zay a no teny mivoaka voalohany a tamin'ny fitoriana. Jesosy rehefa maniraka amin'ny mpianany ao aorianao a dia miteny mihitsy hoe za dia maniraka anareo a eraky ny firenen'i Israely a sy hatrany amin'ny faran'ny tany a mitoriany filazantsara. Mitoriany filazantsara ny olona rehetra. Iza ilay filazantsara? Tsisy afa-tsy Jesosy Kristy ihany. Ny baiboly rehetra rehetra io a dia manambara an'i Jesosy Kristy. Manambara an'i Jesosy Kristy ihany ny baiboly a, hatrany amin'ny testamenta taloha zany a ka hatramin'ny testamenta vaovao moa zany efa izy raha teo no nambarany ato a. Fa Jesosy no nambarany io a dia amin'ny Jaona voalohany ary izy, ny Jaona ary izy miteny mihitsy hoe tamin'ny voalohany teny a dia niteny tao amin'Andriamanitra, ny teny a dia Andriamanitra, ny teny a dia iza Jesosy Kristy ihany. Andriamanitra rehefa niteny a dia ary zao rehetra zao a. Jesosy a io teny io ka dia Jesosy a le teny toriana zany a hoe toriany filazantsara ny olombelona rehetra dia hitory an'i Jesosy Kristy. Zany ny anton'izao ataontsika izao zany a, hitoriny an'i Jesosy. Hoe maninona moa zany no idiran'izany resaka amin'ny fibebahana fa raha mitodika miala amin'ny raha tsy mitory an'i Jesosy ianao ny amin'ny fiainanao, ny amin'ny zavatra ataonao a dia mitory an'izao tontolo izao na mitory an'i Satana. Nefa alohan'ny ahafantaranao hoe tokony hitory an'i Jesosy Kristy ianao dia mandalo amin'ny fibebahana. Iza ny tenenin'ny Jaona mpanao batisa tamin'izany hoe mibeba ianareo fa ny Jiosy dia nahafantatra tsara mihitsy ny testamenta taloha. Ny Torah sy ny Tanà moa zany no filazana azy amin'ny tenin'ny Hebreo. Fa tena mahafantatra mihitsy ireo fa nahoana ireo mbola nasaina mibebaka. Dia zay a ho antsika zany amin'izao fotoana izao. Tsika moa zany aty aoriana efa 2 taona mahery aorianan'ny nahatongavan'i Jesosy a dia efa fantatsika fa misy an'izay Jesosy zay a nefa ny zanak'Andriamanitra tonga tetỳ an-tany a dia io ilay toriany io. Mibeba ianareo a fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Raha vakiana kely eo akaiky eo moa zany a dia io a aoriana kely eo fa izy a no ilay nampilazain'ny Isaia mpaminany hoe io manazava ny amin'ny Jaona fa manazava ihany koa ny amin'ny Jesosy fa Jesosy a no toriany hoe ho avy mila miomana. Jaona dia nasaina niomana ny amin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy. Raisintsika ihany amin'ny Matio io a. Eto amin'ny Matio moa zany tsika dia manararaotra kely ihany amin'ny Matio manomboka ny any 15 manomboka amin'ny 15 ka hatramin'ny 10. Raisiko any 17 angambany izay tsara mifantafantatsika ny tenin'Andriamanitra 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa noho nahita ny fariseo sy ny sadoseo maro nanantona ny batisany izy dia hoy izy taminy: ry taranaky ny menarana,
iza no nanoro-hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy, koa mamoaza voa miendrika ny fibebahana ianareo. Ary aza manao anakapo hoe manana ny Abrahama ho rainay izahay, fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama amin'ireto vato ireto. Ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sady ny famaky, koa ny hazo rehetra izay tsy mamoa voa tsara dia ho kapaina ka tsipy any anaty afo. Izany ndika hoe akaiky ny fanjakan'ny lanitra, isika zany na mandeha makany amin'ny fanjakan'ny lanitra ny an-danitra na mandeha any amin'io tsipy any anaty afo io. Tokony hamoa voa tsara, izay no dikany hoe inona ny endriky ny fibebahana zany dia ny famoazana voa tsara. 9 koa mamoaza voa mendrika ny fibebahana ianareo. Mbola vakitsika moa zany misy ohatra vitsivitsy izay ilazana hoe inona moa ilay voa tsara na voa mendrika ny fibebahana io avy eo. Fa izay no lalana voalohany tokony andehanana raha te hanantona ny tompo, raha te hiverina amin'Andriamanitra, raha te halala ny sitrapon'Andriamanitra marina dia ny fibebahana. Raha misy manantona ny tompo zany izay mahatonga ny hoe azavaina matetika foana moa, kama izay ny sitrapon'ny tompo aleo azavaina foana, fa ny fibebahana dia tsy ny zaza voateraka na ny zaza mena vava no mibebaka ka atao batisa, fa eto dia hitantsika mihitsy fa Jaona dia miantso ny olona atao batisa amin'ny fibebahana hoe mibebah ianareo dia olon-dehibe mihitsy. Ny fariseo ary reto sy ny hoe tena hoe olon-dehibe, olona manana maizy azy, mahazava tsara ny tenin'Andriamanitra, fa nyteneniny mafimafy mihitsy hoe nahoana no ohatran'ny hoe ry taranaky mena rano. Ka izay ilay izy hoe misy fahotana, misy faharatsiana dia tokony hialana zany. Izay mahatonga le lohateny tery hoe ny fibebahana dia miala amin'ny fahotana na mahafoy ny fahotana dia mila mamoaza voa miendrika ny fibebahana. Misy voa zany takian'ny tompo izay amin'izay fibebahana izay. Raisintsika ny amin'ny Matio, fanazavana ihany amin'ny mombany amin'ny fibebahana io. Matio 4 sady eo Matio 4, rehefa avy nanao batisa ny olona maro teo zany i Jaona, dia tonga koa Jesosy mba atao batisa. Tsy nanaiky moa Jesosy Kristy fa natao batisa ihany izy dia noho ny vita ny batisan'i Jesosy dia fantatsika tsara ny tantara fa manomboka amin'ny 4 eo no nentin'ny fanahy, vao vita batisa mihitsy Jesosy dia nentin'ny fanahy tany anefitra, alain'ny devoly fanahy, zany ny filazan'ny tenin'Andriamanitra eto. Izany hoe tsy hiditra loatra amin'izay tsika fa ny amin'ilay hoe inona no antony resahana ny fibebahana, tokony resahana tany am-boalohany mihitsy izy io, araka ny tenin'ny Jaona teto hoe raha vao nanomboka ny antso azy ny olona, nanantona azy ny olona dia nasainy mibebaka aloha. Dia vakitsika Matio 4 ny 12 ka hatramin'ny 17. Amin'ny teny ato amin'ny nako moa zany dia mivaky toy izao aminaran'i Jesosy hoe nanomboka ny toriteny i Jesosy. Eto sady zany rehefa vita ny fakapanahy sy nalain'ny devoly fanahy Jesosy tany anefitra, fantatsika ny teny navaliny sy ny fakapanahy ny nentin'ny devoly teo anatrehany, izay izy vao nanomboka ny toriteny. Tenin'Andriamanitra eto zany manazava an'izany 12. Ary noho nireny Jesosy fa efa voasambotra Jaona dia lasa nakany Galilia izy, ary noho niala tany Nazareta izy dia nakany Kapernaomy izay eo amoron-dranomasina, ao amin'ny zaran-tanin'ny Zebelona sy Naftali, ka noho natao izy mba hatanteraka izay nampilazain'i Isaia mpaminany hoe ny tanin'ny Zebelona sy ny tanin'ny Naftali ao amin'ny tany amoron-dranomasina any andafin'ny Jordana, Galilia, tanin'ny Jentilisa, ny olona izay mitoetra tao amin'ny maizina dia nahita mazava lehibe, ary izay mitoetra tao amin'ny tany aliky ny fahafatesana no niposahan'ny fahazavana. Ary tamin'izany andro izany no nanomboka ny toriteny Jesosy ka nanao hoe mibebah ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra.
ohatran'ny hoe mahagaga nefa izay mihitsy. Dia mitovy mihitsy ny tenin'i Jesosy sy tenin'i Jaona. Nanomboka nitory-teny Jesosy a, dia izay ny tory-teny nataon'i Jesosy voalohany araka ny teny eto, voasoratra amin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy hoe tory-teny voalohany nataon'i Jesosy a, dia teny izy hoe mibebay anareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Jaona koa ilay mivakitsika teo a, dia niteny tamin'izany eo amin'ny Jaona Matio 3:2 moa izy, mibebay anareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Tena mitovy mihitsy a. Ka izay a no niresahantsika hoe ny fanarahana Jesosy Kristy na ny hoe fandehanana azahoana ny fanarahana Jesosy Kristy izany moa inona amin'ny tanjona raha te hanaraka an'i Jesosy. Misy moa zany tsy hoe tanjona dia azo fitahiana dia azo fahasoavana, fa tena ny tenin'i Jesosy a dia nidirantsika any amin'ny fanjakan'ny lanitra. Efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra hozy izy Jesosy a, mibebay anareo. Dia arak'ilay teny teo, inona ilay fibebahana? Mamoaza voa miendrika amin'ny fibebahana. Any amin'ny Joela 2:2, vakitsika ny Joela 2:2 a, afahantsika manamafy an'izany hoe inona moa zany ilay hoe afaty a mitadin'ilay Joela fa tsy nomaniko ilay teny. Joela 2:2, ny andininy fa 1:10 sy ny 13:10. Tsara vakiana. Ny Joela 2:2 tonga dia vakiako ngamba ny andininy fa 12 sy ny 13 ary ny 14. Vakiana aminaran'i Jesosy a hoe inona moa zany a ilay hoe voa miendrika ny fibebahana. Tamin'izany Joela dia efa niteny tamin'izany, tsy vakitsika ny teny eo aloha fa ny manomboka eo ny vakitsika 12 aminaran'i Jesosy hoe koa na dia ankehitriny aza, hoy ny Tompo, miverena amiko amin'ny fonareo rehetra ary amin'ny fivadikanana sy ny fitomaniana ary ny fitarainana. Ny fonareo no triatriaro fa aza ny fitafianareo ary miverena amin'ny Tompo Andriamanitrareo. Fa mamindra fo sy miantra izy, mahari-po sady be famindram-po ary manenina amin'ny loza. Hoe ajanontsika any andininy 13 eo ihany angambany a. Fa manenina amin'ny loza. Zay zany a ilay hoe fibebahana, inona no atao? Raha hitantsika, raha vakitsika ny teny eo aloha eo a, alohan'io Joela io dia misy hotakotaka, misy haizina, misy loza miseho amin'ny ety amin'izao tontolo izao teo amin'ny firenen'i Israely. Fa Andriamanitra ny teny taminy hoe raha te hiverina aminahako ianao, raha te hahita ny voninahitran'Andriamanitra, dia hoe koa ankehitriny aza, hoy ny Tompo, miverena amiko amin'ny fonareo rehetra, amin'ny fivadikanana sy ny fitomaniana ary ny fitarainana. Amin'ny fo zany ny dikan'ilay fibebahana dia ny fonao no hiverenanao amin'Andriamanitra. Ao amin'ny fo ao efa nisy fanazavana koa teo aloha teo fa ao amin'ny fo eo no tena iasan'ny faharatsiana rehetra, ny fisainana. Ao anatin'ny fo misy mientanentana, mety ho lasa misy ny teny mihitsy ary hoe ny fo dia afo mihitsy, afo. Ary eo hoe miseho ny fitiavana, miseho ny fankalana. Rehefa entin'ny fo ny olona dia tsy mahafantatra intsony, na olona efa nahafantatra an'i Jesosy izao ary ka entin'ny fo dia tsy mahatsiaro intsony ny fahamarinan'Andriamanitra. Ary matetika misy dia manamary-tena mihitsy hoe ny anahy no marina satria zay a dia mandeha araky ny foko dia feno fitiavana n'Andriamanitra.
Ilay fitiavana ny zava-dehibe. Fa ny tompo eto miteny mity hoe miverena amin'ny fonao rehetra. Ny endrika fomba fiverenana amin'ny fo a, sarotra io raha amin'ny herinao sy ny fahefanao ny eritreretinao hiverenana amin'Andriamanitra amin'ny fonao fotsiny. Fa nampiny maninona no nampiny mihitsy hoe ary amin'ny fifadikanana sy ny fitomanina. Mila mifady hanina ianao zany ao anatin'ny fibebahana, izay ilay hoe miala amin'ny fahotana, mahafoy ny fahotana, tena mila mifady hanina. Hitantsika tamin'ilay ohatra teo fa vao vita batisa Jesosy a, Jesosy tsy natao batisa fibebahana moa zany fa vao vita batisa izy a, dia mbola netiny ny devoly nalaina fanahy koa ary tao anatin'ny fivadikanana 40 andro sy 40 alina no nanaovan'ny fakapanahana zany. Eto Jesosy Kristy, Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, nalaina fanahy, na dia miverina amin'Andriamanitra amin'ny fony ary. Fa mila mandalo amin'ny fifadikanana antsika ao amin'ny fibebahana io a, dia fifadikanana ao izy a, sy ny fitomanina. Izay ilay fibebahana izay koa zany a, dia mila tena hoe fitomanina, hoe tena manetry teny ianao a, mila tena mibebaka, matsiaro, tena fahadisoana mihitsy anatrehan'Andriamanitra ary amin'ny fitarainana. Zavatra telo eto no nambarana eto a, amin'izany hoe fiverenana amin'Andriamanitra amin'ny fo rehetra zany. Mitaraina, izay ilay Jesosy miteny hoe mankanisa aty amiko ianareo a, miasa fatratra, mavesatretana, za ame anareo hitsarana. Mila mitaraina, mila mibebaka eo anatin'ny Tompo a. Dia izay zany no fanazavana ny amin'ny bebaka fibebahana 5:17, ary ny fonareo no triatriaro fa aza ny fitafianareo. Zany hoe tsy misy endrika ivelany zany. Ilay fibebahana, Andriamanitra hozy izy mahita ny fo sy ny vo, fantany ny zavatra miseho. Raha mibebaka marina ianao raha tsy mibebaka marina, na manao endrika ity ivelany ary ianao hoe mibebaka ho hitan'ny olona, mandrofotra akanjo, manao alahelo sy manao endrika alahelo ity ivelany, fa Andriamanitra mahita ny ao am-po. Ny fonao hozy izy nitriatriary fa aza ny fitafianareo, ary miverena amin'ny Tompo Andriamanitra reo. Rehefa vita zany izay dia miverina. Ohatran'ilay zanak'Adala moa zany a, fantatsika tsara iny tantara iny. Rehefa tena tapa-kevitra hoe niala tao anatin'ny loto, tao anatin'ny fahotana izy a, dia tapa-kevitra mihitsy hoe fantako fa any amin'ny raiko a misy tsara noho ity zavatra misy amiko ity. Fa fantatsika tsara nandraisan'ny rainy azy a, fa amin'ny fahasoavana, amin'ny fifaliana, ary ny sasana, ny diovina, ny tafiana zavatra tsara indray ary. Ka ohatran'izay ilay araka ny teny Tompo, ary miverena aza ny fonareo no triatriary fa ary ny fonareo no triatriary fa aza ny fitafianareo, ary miverena amin'ny Tompo Andriamanitra reo, fa mamindra fo sy miantra izy, mahari-po sady be famindram-po ary manenina amin'ny loza. Izay zany ny Mahandriamanitra any a, vao miditra ilay fitiavan'Andriamanitra. Misy a tsy resahana mihitsy ny fibebahana, tsy resahana mihitsy a ny fahotana, fa tonga dia toriana hoe a tena misy Andriamanitra aty a, misy Jesosy Kristy aty a, ameanao fitahiana, ameanao fahasoavana. Raha hitantsika amin'ny tenin'Andriamanitra eto fa rehefa mibebaka sy miverina amin'Andriamanitra, izay vao mahari-po sady be famindram-po izy a, dia manenina amin'ny loza. Hisy loza tenenin'Andriamanitra aminao raha ohatra ianao zany a miziriziry amin'ny fahotanao a, fa raha tena mibebaka marina ianao, izay ilay hoe faminaniana, na izay no atao hoe toriteny, izay no atao hoe filazantsara, dia ny fitorinan'ny marina, fitorinan'i Jesosy Kristy eo, dia ilay fahamarinana, ilay hoe mibebaka. Mila mibebaka ianao a dia atao batisa, fa rehefa vita batisa ianao a, mibebaka amin'Andriamanitra, dia manenina amin'ny loza izy. Dia tsika moa zany tsy hamaky izay no tonga na tsy namaky ny aoriana kely eo, fa misy fitahiana, misy any vao miditra mihitsy ny hoe fitahiana sy ny fahasoavan'Andriamanitra. Rehefa tena mibebaka ianao zany a, miala amin'ny fahotana, mandalo amin'ny fibebahana, mandalo amin'ny fifadikanana, amin'ny fitarainana, amin'ny fitomanina, zany rehetra zany a, dia anenina ny Tompo. Tenin' Jesosy a tsy tsara, marina hoe izy tsy tsara ny olona, fa manenina izy rehefa mibebaka ianao. Fa raha mbola manaraka ny fomba sy ny fanaon'izao tontolo izao ianao, tsy miverina amin'ny Tompo a, dia ho avy izy a,
amin'ny fitsarana izay ilay hoe mibebahana rehefa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Akaiky ny fanjakan'ny lanitra io araka ny tenenina foana ihany koa hoe ilay jironjinodimy adala sy endry sy Virginia endry dia niomana hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra io, izay nytenenin' Jesosy ny tenenin' Jaona eto hoe mibebahana rehefa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Dia ho hitantsika vakiantsika eto izany hoe ahoana moa izany, inona ilay voatsara io? Be da be ny voatsara ny any amin'ny Galatiana 5:5 any, fa ohatra atao hoe mety mazava sy mivantana ny ao amin'ny Liko 7:10, ny 9:10, ny 9:10 ka hatramin'ny 4:10. Eto moa izany amin'ny Liko aty dia mitantara ihany koa ny amin'ny na Jaona nanao batisa ihany koa io fa eto izy niditra kokoa hoe inona ilay hoe voatsara ny hoe fibebahana amin'ny mamoaza voatsara. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy, vakiako ngamba ny 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy sady hoe ary indro rehefa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo ny sady ny famaky koa ny hazo rehetra izay tsy mamoa voatsara dia ho kapaina ka atsipy any anaty afo. Izay ilay tena atahorana mihitsy izany amin'ny fanarahana ny Tompo hoe raha tsy mandalo fibebahana tsika, raha raha mandalo fibebahana ka tsy hamoa voatsara koa dia any amin'ny farihy rehetra afo. Ny dikan'izay ankoatra ny tenanao izany fa ny devoly koa fantatry ny devoly, efa niresahana teto ny momba ny devoly, fa ny devoly mahafantatra tsara mihitsy hoe anazy ianao sa an Jesosy, fanahy masina ve ny ao aminao sa fanahy ratsy. Fa raha fanahy ratsy ny ao aminao dia miaraka amin'ny devoly ianao. Efa niresahana teto ny amin'ny hoe mino fa tsy manaraka ny Tompo, tsy manaraka ny didin'Andriamanitra, fa croyant fa tsy pratiquant. Dia fantatsika tsara efa niresahana tamin'izany fa ny devoly koa dia mino, croyant koa izy, mino an Jesosy Kristy, mahafantatra an Jesosy izy fa tsy mipratika. Ka ny dikan'izay ny croyant nefa tsy mipratika ny tenin'Andriamanitra, tsy mandalo amin'ny fibebahana, dia any amin'ny devoly ianao, any amin'ny farihy miratra, any amin'ny farihy afo io, atsipany anaty afo izy. 9:10. Ary ny vahoaka nanontany an'i Jaona hoe inona ary no ataonay? Izay zany ilay fanontaniana dia efa niteny teo mamoaza Joela no niteny teo hoe ny fonareo ny tsihatriaro fa aza ny fitafianareo dia fantatsika ny tohany teo. Ny olona manontany an'izay paozy Jaona eto hoe ary namaly izy ka nanao taminy hoe izay manana akanjo roa dia aoka hanome ho an'ny tsy manana, ary izay manan-kanina dia aoka hanao toy izany koa izy. Eto izany tsy hiditra lavitra amin'ilay hoe famoazana voatsara fa ilay fizarana raha manana roa ianao. Io zany misy tenin'Andriamanitra koa ao amin'ny Matio 7:1 rehefa kelikely rehefa nitoro teny Jesosy dia tsy tokony hiary ny zavatra ety amin'izao tontolo izao izy fa ny any an-danitra izy ny tokony hiarintsika. Raha manana anankiroa ianao dia efa zarainao sady ny akanjonao anankiray ho an'ny tsy manana, ary takizay koa ny sakafo. Jesosy rehefa mitory efa nisy toriteny azoko tenenina amintsika fa misy fanazavana fa ny fanjakan'ny lanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy amin'ny fisotroana. Fa ny Tompo rehefa miteny dia ny hanome ny hanina ho an'ny manitra sy ny sahirana. 9:12. Dia avokoa ny mpamory hetra sasany ka ataony batisa ka nanao taminy hoe mpampianatra inona no ataonay? Ary hoy izy taminy aza mampandoa mihoatra noho izay notendrena alainareo. Araka ny teny teo zany tsy azavaiko lavitra fa mazava amintsika izany raha eo amintsika izany, raha mitoetra amin'izany toerana izany ianao dikan'ireto hoe mpamory hetra reto dia olona manam-pahefana, olona eo amin'ny fahefana, ny olona eo amin'ny fitondrana izay heverina fa olona manana maizy azy amin'ny fiarahamonina. Fa izany no tenin'ny Jaona ho an'izay olo izay. Aza mampandoa mihoatra noho izay notendrena alainareo. 9:14. Ary nisy miaramila koa nanontany azy ka nanao hoe inona kosa no mba ataonay? Dia hoy izy taminy aza mitoatoa foana amin'ny olona
ary aza miampangalainga ary mianina amin'ny karamanareo. Eto zany dia fantatra mihitsy raha oharina amin'ny firenena malagasy ny miaramila dia anisan'ny mahantra sahirana ihany ka any ka betsaka ny tsolotra fantatsika ny fitaka sy ny zavatra atao. Misy ny sasany dia mitsangana mihitsy miampangalainga satria fantatra hoe rehefa miaramila mahana fahefana raha ny fahefana sy ny ino moa teo ny grady moa zany dia heverina fa hoe marina ny zavatra teneniny. Fa aza mitohatoha foana amin'ny olona ozy izy ary aza miampangalainga ary mianina amin'ny karamanareo. Dikan'izany mila mionona. Miaramila zany ny olona manam-pahefana matetika dia tsy mionona amin'ny zavatra eny aminy fa te hahazo be satria mora izy. Mora vidiana manko ireny olona ireny hany ka izay ny tena fakapanahy. Izany zany anisan'ilay mamoazam-po araka ny teniko teo hoe anjarantsika ny mamaky, saika mamaky nareo ny voa tsara sy ny voa ratsy any amin'ny Galatiana 5 any. Fa araka ny teny teto zany dia samy nanantona ny olona atao batisy ireo olona ireo ary tokony hamoa ny voa ny fibebahana. Mibebaka ianao, fady hanina ianao, mitaraina sy mitolona amin'ny fitomanina an'Andriamanitra dia mamoa voa tsara sy mamoa ny fibebahana ny fanaovana batisa. Vakitsika ny asan'ny apôstôly ny 2:20. Fanazavana moa zany nanaovantsika eto ataoko ngamba fa efa mazava amintsika ihany ny hoe fibebahana dia hoe miala amin'ny ratsy fanao, miala amin'ny fahotana, mahafoy ny fahotana. Fa fanazavana ifampaharezantsika sady raha vonona ianao hiala amin'ny fahotana sy hiverina anatona amin'ny Tompo satria Jesosy miteny amin'izany bebay ianao akaiky ny fanjakan'ny lanitra dia manaraha ny Tompo hanaraka azy, hanaiky azy ho tompo sy mpamonjy. Dia fanazavana ity Paoly eto no manazava amin'ny asan'ny apôstôly 2:20 teo anatrehan'ny mpanjaka Agripa zany raha samborina izy dia hoy izy amin'ny manomboka amin'ny 5:20 eo vakina amin'ny anaran'i Jesosy janontsika amin'ny 20. Aroy ny Tompo, izao ny Jesosy izay enjehanao, fa mitsangana ka mijoroa amin'ny tongotrao fa izao no nisehoko taminao dia ny anendry anao ho mpanompo sy ho vavolombelona ny amin'izay efa nahitanao ahy sy izay isehoko aminao. Hamonjy anao amin'ny olona Israely sy ny jentilisa izay hanirahako anao, hampahiratra ny masony hialany amin'ny maizina ho amin'ny mazava ary amin'ny fahefan'ny Satana ho amin'Andriamanitra, mba hahazoany famelan-keloka sy lova eo amin'izay nao masinina noho ny finoana ahy. 20 Ary amin'izany ry Agripa mpanjako dia tsy nandà ny fahitana avy tany an-danitra aho fa nambarako voalohany tamin'izany tany Damaskosy sy Jerosalema sy tany amin'ny tany Jodisy rehetra sy tany amin'ny jentilisa mba hibebaka sy hiverina amin'Andriamanitra izy ka hanao asa miendrika ny fibebahana. Etseto Paoly eto zany nanazava tsara, efa samborina izy dia nanambara mihitsy hoe ilay Jesosy niseho tampoka nanova anahako no ahafahako mitory. Nanomboka nitory Paoly eto tsy natahotra intsony. Dia izay hoe hiala amin'ny maizina ho amin'ny mazava, hiala amin'ny fahefan'ny Satana ho amin'Andriamanitra. Raha tsy mibebaka ianao fa mandeha amin'ny mbola mieritreritra hoe za mandeha amin'ny fahamarinana, mandeha amin'ny fitiavana, mandeha amin'ny fahatsarana dia ao amin'ny fahefan'ny Satana. Izay ilay izy hoe tsy afaka misabaka tsika na amin'ny Satana ianao na amin'Andriamanitra na ianao any amin'ny hafibe na any an-danitra. Izay ilay izy hoe hijirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra no ifampaharezantsika eto mba ahazahoany famelan-keloka ozy izy sy lova eo amin'izay nao masinina noho ny finoana. Io zany mino amin'i Jesosy Kristy teo fandraisantsika koa ny amin'ny finoana teo aloha fa ary amin'ny faraparany amin'ny 20 eo hoe mba hibebaka sy hiverina amin'ny Andriamanitra izy ka hanao asa mendrika ny fibebahana. Rehefa mibebaka tsika dia misy asa
Izay takiany tompo teo a miendrika ny fibebahana dia niresahantsika tamin'ilay natao tamin'ny jauna teo amin'ny liko atoko fahatelo teo. Dia izany a dia voninahitran'Andriamanitra irery ihany. Any amin'ny ohabolana toko fahatelo amby roapolo ihany tsy vakiako a, fa ny tompo koa ny Andriamanitra ny teny atolory ihany fonao anaka, atolory ihany fonao. Ny fontsika io a ao zany a ny tena tokony iverenantsika amin'Andriamanitra dia handrosoantsika amin'ny fibebahana. Amaranako azy a ny Romanina toko faharoa, Romanina toko faharoa ny 5:5 ihany. Ataoko ngamba ny fahamazava amintsika izay no teniko teo hoe tsy hoe fanazavana be dia tena hoe hiditra lalina be tsika fa tokony fantatsika fotsiny hoe inona ny fibebahana. Ny fibebahana dia ny fonao, ny fonao ianao zany miala amin'ny fahotana, mahafoy ny fahotana dia mandroso amin'ny fivadikanana raha tena teo mbola anatin'ny fahotana, raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ianao a dia mandalo amin'izay fibebahana izay a. Rehefa mandray amin'ny fibebahana ianao a dia ho avy izy hanadio anao. Rehefa natao batisa ianao a niara-maty taminy a dia niaraka hivelona hitsangana aminy a dia handray koa ny fanahy masina. Dia izay a no ahafahantsika mandroso araka ny tantarain'ny Paoly teto hoe izaho anie ka olona ohatran'izao taloha fa niseho tamiko izy a dia Jesosy mihitsy ny teniny amiko hoe hiaraka amiko ianao dia ao aminao aho a dia eo alohanao a dia anao rehefa miaraka amin'ny Jesosy tsika tsy tsika intsony fa ilay fanahy masina. Ary izay mila fantatra tsara mihitsy hoe tsy amin'ny fahalalana, tsara ny fahalalana amin'ny fahaizana ny tenin'Andriamanitra fa ny fanahy masina ihany. Raha tsy miantso ny fanahy masina ianao a, tsy iasan'ny fanahy masina dia zava-poana ihany a ny fanarahantsika ny tompo. Ny Romanina toko faharoa 5:5 aminaran'i Jesosy hoe vakiako hanomboka ny andininy voalohany ngambany amin'izay fantatsika tsara inona ny tiany lazana eto. Anaran'i Jesosy koa amin'izany dia tsy manan-kalahatra ianao raha lehilahy na zovy ianao izay mitsara, fa izay hitsaranao ny sasany no hanamelohanao ny tenanao koa. Fa ianao izay mitsara aza dia mba manao izany ihany koa. Nefa fantatsika fa ny fitsaran'Andriamanitra dia araka ny marina amin'izay manao toy izany. Ary ianao raha lehilahy izay mitsara sy manao izany kanefa manao izany koa ny tenanao, moa ataonao va fa ho afa-mandositra ny fitsaran'Andriamanitra ianao sa amavonao ny haren'ny fahamoram-panahiny sy ny fandeferany ary ny faharimpony. Satria tsy fantatrao fa ny fahamoram-panahin'Andriamanitra dia mitaona anao hibebaka. Ny fahamoram-panahin'Andriamanitra dia mitaona anao hibebaka. Noho ny famindrapon'Andriamanitra no hibebahantsika, izy no miantso antsika araka ny teny Jesosy, tsy ianareo nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo. Mitaona antsika hibebaka ny 5:5 fa ny ditranao sy ny fonao tsy mibebaka no iraketanao fahatezerana ho anao, no iraketan'ny fahatezerana, no iraketanao fahatezerana ho anao amin'ny andro fahatezerana sy fampisehoana ny fitsarana marin'Andriamanitra. Verenako tsara fa somary sarotratra manko izy eto amin'ny famakiana azy a, miala tsiny. Aminaran'i Jesosy ny 5:5 zany amin'io le Romanina toko faharoa teo, fa ny ditranao sy ny fonao tsy mibebaka no iraketanao fahatezerana ho anao amin'ny andro fahatezerana sy fampisehoana ny fitsarana marin'Andriamanitra izay hamaly ny olona rehetra araka ny asany avy. Raha vakiana tsara io zany mazava io fa araka ny hoe ilay fotoana teo a mba tsy hitarihan'ilay fotoana be loatra dia vao maika hoe mety ho sahirana antsika mahazo ny tenin'Andriamanitra, fa arak'izay teny izay a velona foana fa ny fibebahana dia ny miala na mahafoy ny fahotana, tsy ny fitafiana, tsy ny endrika ivelany no ampisehoana ny fibebahana fa ny fo. Ao anatin'ny fo eo izy ny tena tsiatriaro a dia mandalo amin'ny fivadikanana, amin'ny fitomaniana sy amin'ny fitarainana.
pia mandalo amin'le fibebahana moa zany mitohy amin'ny maha olo-dehibe rehefa olo-dehibe tonga saina ianao ny tonga saina mibebaka dia manaiky ianao atao batisa ary rehefa vita batisa dia hitsangana ary hitsangana amin'ny Jesosy ianao fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra ho avy koa ny batisan'ny fanahy masina izay iarahany aminao tahaka ny tenenan'i Paoly teo hoe Jesosy efa hiaraka aminy hatramin'ny antsoin'i Jesosy taminy dia miaraka aminy eo alohany ary ao anatintsika mandrakariva ny tompo. Dia misaotra ny tompontsika amin'izany teny izany voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ka dia mampahery antsika raha mbola tsy mibebaka ianao fotoana izao hiverenana amin'ny tompo mibehibahy ianao araka ny tenin'ny Jaona ny tenin'ny Jesosy mibehibahy ianao fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra fa ny tenenina mandrakizay hatramin'izay koa fa io raha fiangonana raha fiaraham-bavaka tsy mitory ny fiverenan'i Jesosy sy ny fanjakan'ny lanitra dia afaka mieritreritra ihany tsika fa tsisy fanantenana intsony zany fa fanantenana ety amin'izao tontolo izao ihany fa ny fanantenantsika dia ny hidirantsika ahita ny voninahitry Jesosy eo amin'ny fanjakany ka dia mamparisika antsika hitodika sy hiverina amin'Andriamanitra hibebaka amin'ny fahotana rehetra. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany tompoko raha sitrapon'ny tompo dia mbola eo nentsika raha mbola tsy miverina izy ka dia manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen.